ONG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Efa manomboka tsikaritra eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana fa mangetaeta fiovana ny vahoaka malagasy. Antony maro loatra ny tsy fanarahan-dalàna izay miteraka voka-dratsy amin'ny fiainana andavanandro sy ny firenena manontolo. Ny komuna Ambohimangakely no nanombohan'ny kandida solombavam-bahoaka Ajo Andriananarivelo sy ireo mpiray lisitra aminy ny fampelezan-kevitra androany. Resy lahatra ny vahoaka fa ny kandida ny kolektifa ny malagasy ao Avaradrano no hitondra ny fanovana. Tokony hanaja ny fahalalahany olom-pirenena amin'ny safidiny rehetra amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao, hoy ny KMF Knoe. Voarara ary misy ny sazy ho an'izay manery ny safidim-bahoaka anatin'izay. Tsy hita popoka ny ankamaroany ireo karaza-biby mampiavaka amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha milaza ny anafatra karaza-biby avy any ivelan'ny fanjakana, ny eto an-toerana aza voary ka manjaka ny fanondranana ny tsokosoko. Manono diany any Eropa ao Serbia amin'izao fotoana ny filoham-pirenena Sinoa, ity fitsidiany ity izay mifanandrify amin'ny fahadimby amin'ny 20 taona nitrangano ny daroka bomba izay nataon'ny Notante ao Serbia nandritra ny ady tamin'ny Kosovo. Ny antsiprian'izay. Migadony indray ny amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tomboky vavy. Manasanao ihany koa anaraka izany tony mahazatra matoa an-datsoratra anondeha anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Efa manomboka tsikaritra eny anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao fa mangetaeta fiovana izy ireo. Antony maro loatra ny tsy fanarahan-dalàna izay miteraka voka-dratsy amin'ny andavanandrom-piainana sy ny firenena manontolo. Matoa an-datsoratra. Miova endrika tanteraka ny fiarahamonina malagasy raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Tsy manaja mpampianatra intsony ny mpianatra, manivaiva ray aman-dreny ireo tanora, ary tsy mifanome asina intsony ny samy olon-dehibe. Tsy mahagaga izany hoe ny sasany satria araka ny fomba fiteny hoe ny valala tsy atanana tsy atolo-jaza. Izany hoe ahoana tokoa moa no ahafahan'ny mpianatra manome fanajana raha tsy ananany, nahitany sy ainany eny anivon'ny fiarahamonina izay fanajana izay. Ahoana no anajany tanora ireo ray aman-dreny raha tsy efa ao anatiny izay fanajana izay. Ary matoa tsy afaka mifanome asina ireo samy olon-dehibe dia io asina io mihitsy no efa very. Nanary ny fahendrena ve ny malagasy sa tsy natazona izany, sa tsy napita tamin'ireo taranaka mifandimby? Iza no diso? Ny fanabeazana ve no tsy ampy, sa ireo olon-dehibe no tsy nampita, tsy nanome ohatra tsara? Raha ny hita aloha dia lasa tsy manana fahendrena sy fanajana ary fahalalam-pomba omena intsony ny malagasy. Tomate ilaza fa nampahantra tena ny vahoaka malagasy amin'ireo lafin-javatra ireo. Nampahantra tena satria maro ny fahendrena malagasy tsy azo any am-pianarana fa kosa ratovina sy toavina eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'ny alalan'ny fomba fihetsika, fomba fijery, fomba fanao, fomba fiteny, fomba fampitondrana, fomba fifanankalozana sy ny sisa. Toa tsy hita taratra intsony amin'ny alalan'ireo voatanisa ireo ny fahendrena malagasy, any ka tsy fantatry ny ankizy sy ny tanora amin'izao fotoana intsony ny akamaroany. Tsy mahalala manao azafady, mangatadalana, miera, mifanampy sy mifanohana sy ny maro hafa. Ny hita samy maka ho azy. Tsy mijanona eny anivon'ny fiarahamonina sy ny sekoly ihany, mihitatra hatrany amin'ny ambaratonga ambony ihany koa io fahaverezan'ny fahendrena malagasy io. Kitakita sy tabataba no hita eny anivon'ireo birao ny sampandraram-panjakana isan'ny tokony ireny. Misy aza ohatra ilay olona tonga hitaraina sy hitory ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra indray no voakitakita amin'ireny birao ny mpitandro filaminana ireny. Manao tsinotsinona ny zokiolona sy ny ray aman-dreny ireo manana diplôma, manana fahefana sy manam-bola. Nisy fotoana nijoro reny ny ray aman-dreny ara-drazana, ny FFKM, ny PAN sy ny sisa amin'ny maha ray aman-dreny azy ireo. Saingy noho izany ry azon-damosina
hoy ireo izay ny antefana izany. Ny antso fifampiresahana, ialana amin'ny krizy sy ny fampidirana ny firenena anaty fahantrana lalina, ny antso sy ny taky fanaran-dalàna, fanafoanana sy ny ady amin'ny kolikoly, fametrahana politika mazava hitantanana ny firenena, fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy, sy ny maro hafa, saingy tsy nisy na iray aza tamin'ireo no hainoana ka no tanterahan'ny mpitondra izay nomena fahefana. Fanampin'ireo, mihevitra ny vahoaka ho bado ireo nomena fahefana, ary izay ny tena zava-doza satria miteraka voka-dratsy ho an'ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo. Ny fiheveran'ireo nomena fahefana ho bado ny vahoaka no ny irosony sy mbola irosony amin'ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany, ary isan'ny fotoana ahitana taratra izany ny fotoan'ny fampelezan-kevitra tahaka izao. Fanerena mpiasa mpanjakana itsy, fampiasana fitaovam-panjakana eroa. Amin'ny ankapobeny anefa, tsy bado tsy akory ny vahoaka malagasy, fa maniry sy mangaitaeta fiovana. Fiovana eo amin'ny fanaovana politika, fitondrana ny firenena, fanaovana fitakiana sy fanehoana hevitra, ary indrindra fiovana eo amin'ny fiainana andavanandro, ka iroso amin'ny tsara kokoa hatrany. Efa tsikaritra teto amin'ny firenena izany fiovana goavana izany, ka raha nisy ireny fitakiana niaraka tamin'ny hetsika fotsy ireny, tsy nisy faty olona marobe sy raha mandrika tahaka ny fitakiana efa nisy teto Madagasikara hatr'izay. Fiovana goavana tsikaritra ihany koa ny nahatonga ny vahoaka malagasy maro anisa tsy nandray anjara tamin'iny fifidianana ny natao amboletra farany teo iny, ary inona fa mbola isy fiovana goavana amin'io fifidianana solombavambahoaka ho avy io, satria resy lahatra ny maro anisa fa handray anjara, anara-maso ary ho sarotiny amin'ny safidin'izy ireo maro anisa ireo izay efa leo mbo ananana araka ny fomba fiteny ka tsy tia zava-boribory intsony. Izay ny matoan-datsoratry ny sampana fampahalalam-baovao any Androany. Fatao amin'ny komuna Ambohimankakely no nanombohan'ny kandida solombavam-bahoaka Ajo Andriananarivelo sy ireo mpiray lisitra aminy fampelezan-kevitra tamin'ity Androany ity. Resy lahatra ny vahoaka fa ny kandida ny kolektifa ny malagasy ao Avaradrano no hitondra ny fanovana eto amin'ny firenena. Onona saina ny Lara Nefson. Nafana ny fandraisan'ny vahoaka Ambohimankakely sy ireo komuna manodidina ny kandida avy amin'ny kolektifan'ny malagasy ao amin'ny distrikana Avaradrano, Ajo Andriananarivelo sy Ratavila Andry tamin'ity andro voalohany fampelezan-kevitra ity. Fanovana isan'ny teny niverimberina sy ny matomatesan'ny kandida avy amin'ny kolektifan'ny malagasy. Tsy azo ekena ny fampahantrana ny vahoaka malagasy, mila sasy mijoro ny vahoaka hoy ny kandida Ajo Andriananarivelo. Atomboka eto amin'ny distrikana Avaradrano ny fanovana ny Madagasikara. Sika tsy maintsy manovo satria tao aorianany fifidianana natao amboletra iny 5 volana ty arina mba tsangano tanana rano lamina sa tsy lamina fiainatsika. Lamina sa tsy lamina, tsy mila toizana fa mila fanovana satria zaya no antom-pisiny ny Madagasikara tokony arovantsika. Zay ny andananay makany amin'ny anteny meram-pirenena satria mila fanovana isika, mila fanovana no avy ny taranakitsika, mila miaro isika no avy ny taranakitsika, mila sa isika satria mila manorina ny ampitsitsika. Tsy metika ny vazantantsika fa atsika Madagasikara de mila omanitsika zany ny ampitsitsika so lasa ny vazaka anahirana eto. Mila sa atsika manohatra an'izany, mila sa mijoro amin'izany, fa rehefa tsy sa atsika de lalovon'ny olona foana tsy mbola vita ny tolona. De zay ny anohizatsika azy, tsika tsy mila herisetra, tsy maintsy vahana ny olana rehetrarehetra. Vonina amin'izany zay
ary mbola ho atoizatsika rapitso dia mbola itetiny tatsà toizatsika rangaty fambolena souffleur toizatsika satria alohanay mamboly souffleur tosay mamboly grenade lacrymogène isika zao no afaka manova amin'ny Madagasikara samia mandray andraikitra samia mijoro amin'ny hevitritsika toizy mifandresen-dahatra misaotra an'ireo fa nandray anjara ary mandray anareo ampitiavana mba hifanometanana koa anampy rehefa nanao an'izany teo aloha mandritra nyity volana Mey ity ambeso ny vatotsika la zao raha misy manao tsy manjary any satria tsy eketsika tsy fanarahan-dalàna tsisy manaiky an'izany arao maso ny vatotsika arao maso ireo mieritreritra fampiasan'ny fanjakana na ny herin'ny fanjakana anaovana tsinotsinona ny vahoaka ny fanjakana zany rangaty ny vahoaka. Mila mandray andraikitra tsy azo ekena itsony izao fiemorany Madagasikara eo amin'ny sehatra rehetra izao raha ny fanokevitra hatrany. Mila solombavamboaka sa tsy voavidy vola vonina iaro ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ireo lalàna samihafa ampiarina eto amin'ny firenena tsy anaiky itsony ny gaboraraka eo amin'ny fitantanana sy ny fandaniana ny volam-panjakana. Fiainatsika androany sa tsy mety misy ve fandripalemana sa tsy misy mety ny fampianarana sa tsy mety manahoana le zanatsika ao an-trano zany zavatra iainany ka inona tokony ataontsika eto avaradrano zany manova izany sanova efa vonina avaradrano sa tsy vonina izahay dia mijoro mitarika ho andrekinanareo fa zany fanovany zany dia tsika rehetra miaraka manova an'izany tarika ao anatiny ary tena ho andrekinanareo anatanteraka ny asa izay asoanareo eto avaradrano amin'ny andraikitra mahasolombavambahoaka. Vonina ireo kandida roso midio an'ny fanovana hoy ireo suppléant Rijandria Miadana sy Lucien Denis Rakotomalala Podrony Tanjona hoy ny vahoakana avaradrano teto Ambohimankakely androany. Ny alony teto Ambohimankakely nanokafa ny kandida ajo Andriananarivelo sy ireo pralisitra aminy ity fampelezan-kevitra ity ny fanomezam-boninahitra manokana ireo ny andohana. Ny maraina araka izany nisy ny fangatahantsodrano manoloana ity andraikitra mankadiro ho raisiny ireo kandida eto amin'ny firenena ity. Nahazo ny tsodrano avy amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana teto amin'ny vohitra masina Ambohidrabiby izay misy ny rova androany ireto kandida avy amin'ny kolektifany malagasy eto avaradrano ireto. Zava-dehibe ny fametrahana ny asa sy ny fikasana rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra ho iantrany kandida ajo Andriananarivelo sy Andry Ratavila teto amin'ny FJKM Ambohidrabiby nanome voninahitra an'Andriamanitra. Fotoana ihany koa nitondranam-bavaka sy ny tsofandrano ny kandida ny kolektifany malagasy eto avaradrano. Itoy ho amin'ny rampitso ny fampelezan-kevitra ny kandida ny kolektifany malagasy ajo Andriananarivelo sy Ratavila Andry laharana faharoa ao amin'ny pilitra tokana ao amin'ny distrikta Avaradrano. Ireny ny
audience teny Avaradrano ho an'ny district na Avaradrano ho an'ny Androany fa ho avy amin'izay ako ny fampelezan-kevitra izay sika ho an'ny candidat collectif ny malagasy ho an'ireo district hafa rehefa avy eo fa mialohan'izay ny fividianana ihany no ahafahana manova ny fiainan'ny malagasy rehetra izay ao anaty fahasahiranana lalina amin'izao fotoana izao ho ny collectif ny malagasy fotoana izao isafidianana olona isolo vavamarina ny vahoaka sy afaky ny ady ny tombontsoa ambony ny firenena eny anivony anteny mera pirenena ny alarany avison olona atokisana fayady ho an'ny tombontsoa ny vahoaka malagasy ny candidat natolotry ny collectif ny malagasy eo amin'ny district ny Avaradrano fa tsy olona anankibe fahatanty hoy ny mpikamana ao anatin'ny collectif ny malagasy rehefa ny mpanohatra no maro anisy eo anivony anteny mera pirenena vao tena ho hita taratra ny fandrosoana raha ny fanazavana vola za tsy voavidy vola e zava-dehibe ny tsy mahavoavidy volantsika rehefa ao amin'ny anteny mera pirenena ary miteny anareo fa ny antony ijoroky miaraka aminy dia fantako fa izy ny tsy ho voavidy vola fa iaro atsika vahoaka indrindra fa itsika vahoaka na Avaradrano misy avatra kely foy ho teneniko anareo ny tena asa ny solombavam-bahoaka dia iady averiko iady amin'ny gabraraka iady amin'ny fitiavatena misy eo amin'ny mpitondra ka raha olona iady zany tompoko tsy maintsy mpanohitra ny ao amin'ny anteny miera-pirenena fa raha olona pila 19 fotsiny ka hitany hoe merci président dia gabraraka no miseho ny vahoaka malagasy no tompo ny fahefana ary afaka manova ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny fandajaham-bato tsy tokony isha ho voafitaka amin'ny tolotolotra fa ny fanehoan-kevitra no fa hitsarana sy isafidianana ny candidat iray izay tena isolo vavamarina ny isha vahoaka malagasy tany fitenenany hoe tsy voavidy vola tsy vita amin'ny fitenenana izy samitsika eto hoe hifidin'ny numéro 2 tsika fa za me asa nareo tsirairay mila nareo tsirairay miresaka amin'ny olona folo farafakeliny dikan'izany nisy atsika eto eo ny any dia mitombo folo avoendy mila fiovany anareo satria miaraka amin'ny député atsoko député sady satria efa lany miaraka amin'ny député atsika dia isy ny fiovana bebe ty tsy fanentanana tsony tsy fanoana fa fividianana ataotsika mila mandatsa bato vato ray dia efa ilainy ka zao dia teneny bebe teneny dadabe teneny ny mfara teneny dada maro ny lesoka hita izay hanampitombo ny fahatrano ny vahoaka malagasy mandritra ny isha fividianana no ahafahana manova izany ary anova ihany koa fa ny tantarany firenena iray manontolo ao anatin'izay fiatrehana ny fividianana izay hatrany tokony hanaja ny fahalalahany olom-pirenena amin'ny safidiny rehetra amin'izao fividianana solombavam-bahoaka izao ny teo anivony KMF Knoe voararany manery olom-pirenena na ara-kolotsaina na ara-toekarena hifidy candidat iray Flou national ny KMF Knoe izay nanamafy fa ny fotoana ny fampelezan-kevitra toy izao no ahafahany candidat mandresy lahatra ireo olom-pirenena fanadiadiny nanomboka amin'ny fomba ofisialy androany hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana May ho avy izao ny fampelezan-kevitra amin'ny fividianana solombavam-bahoaka raha ny tetiandro izay navoaka ny CENI mandritra izany anjarany candidat ny manentana sy mandresy lahatra ny olom-pirenena isaky ny district amin'ny fividianana ho atao amin'ny fahaenina amby roapolo May ho avy izao maro amin'ireo lalàna izay mifehy ny fampelezan-kevitra izay no tsy fantatry ny rehetra raha nambarany KMF Knoe voararany manery ny olom-pirenena na ara-kolotsaina na ara-toekarena hividy candidat iray tsy azo atao ihany koa ny manao fampelezan-kevitra any amin'ireo toerana izay mora hivezivezen'ny olom-pirenena tsy ankanavaka atao ninona ny asa zay atao ninona resaka zay atao tokony hanaja ny fahalalahany olom-pirenena isafidy zay zany ngamba ataoko hoe principe lehibe ao anatiny dia raha hitra ny ahoana ny fomba anatanterahana an'izany dia ny lalàna zany mandrara an'ireo olona rehetra zay manana influence
ho amin'izay fahalalana zay. Ohatra ny mpanao politika dia rarana mba tsy hanery ny olo-pirenena, fa ny azony atao dia ny mandresy lahatra ny olo-pirenena amin'ny izay veriny fa ho fandresen-dahatra azony atao ka eo ampanajana tanteraka an'izay fahalalana izay. Ny toerana maro zay tsy ahafahana manao propagande fa itsifovana an'izay ihany koa, ohatra any amin'ny toby miaramila, any amin'ny bureau mpanjakana rehetra, any amin'ny toeram-pivavahana rehetra, dia tsy azo anaovana fampelezan-kevitra na andresen-dahatra ny olona andeha hifidy, satria ireny toerana ireny tena hoe toerana iombonana ary toerana izay manabe ny olona, ananan'ny olona accès libre. Tokony toy hatrany ihany koa ireo asam-panjakana amin'izao fampelezan-kevitra izao. Tsy azo ataon'ireo mpiasam-panjakana ny manentana ireo olom-pirenena hanao izany fampelezan-kevitra izany raha ny fanazavana hatrany. Malalaka amin'izy io ny olom-pirenena tsirairay avy manoloana izany. Niza olom-pirenena na inona ny lokony, na inona ny safidiny, na inona ny fomba fisainany, dia manana an'izay fahalalahana ny sitraka ny raha-panjakana izay. Noho izany ireo mpiasam-panjakana dia tsy mahazo mitaona ny olom-pirenena mba hory satria misy fanotoinana an'ilay fahalalahana zay amin'ilay hoe ilay mpiasam-panjakana no manana ny fahefana hamaly ny filàn'ny olom-pirenena, ka raha izy ny mbola manao propagande koa dia ny influencer an'izay fahalalahana izay. Azo torina eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny tsy fanaran-dalàna mandritra ny fampelezan-kevitra io, raha toa ka voahitsakitsaka ny zo manokana na mety hisy endrika herisetra samihafa. Azo atao kosa ny mitory eny amin'ny HCC raha manohitoina ny fahalalan'ny olom-pirenena amin'ny safidy ny hetsika izay natao mandritra ny fampelezan-kevitra, raha nambarany KMF Knoe hatrany. Fanamoaka fanambarana ny masvo Amerikanina momba ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Voarakitra anatin'izany fa raisin'ny Amerikanina ho pirofo ny fahavononana hampihatra ny demokrasia izao dingana lehibe eto Madagasikara izao. Zava-dehibe ny fanatanterahana ny fifidianana malalaka sy ara-drariny ary ampilaminana ho ny masvo Amerikanina. Manentana ny vahoaka malagasy handray anjara mavitrika sy ampilaminana amin'ny zotra-pifidianana rehetra izy ireo ary tsy misy erisetra sy fandrahoana na rosoka ihany koa. Manandanja lehibe eo amin'ny fifandraisana maneran-tany ny fampiroboroboana ny soatoavina demokratika ary manohana ny ezaka rehetra isiny fifidianana mangarary eto Madagasikara ny masvo Amerikanina. Eo anatria an'izay manao antsoavy ny mpitondra sy ireo mpilatsaka hovidiana ary ny olom-pirenena rehetra eto Madagasikara izy ireo hanao fampelezan-kevitra ny mpilaminana sy mampivoatra izay maneho ny tena fampiarana ny demokrasia sy ny fametrahana ny fanjakana tandalana eto amin'ny tany sy ny firenena izay. Fa tsy tokony sodoka ny tolotolotra sy ny fanampiana vonjy-tavanandro ny safidin'ny olom-pirenena amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka ny 2020 Meo avy izao ho ny faneho-kevitry ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazety tamin'ity androany ity ny randrana sindikaly izay nanamafy androany fa melohan'ny lalàna manan-kery eto amin'ny firenena ny fanereny ireo mpiasam-panjakana hampandany ny kandida miaraka amin'ny fitondrana. Raikitra ary efa nanomboka androany ny azakazaka ho an'ny fampelezan-kevitra ho an'ireo kandida ho fidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny 2020 Mey 2024 avy izao. Manana telo herinandro izy ireo ahafahana mandresy lahatra ny olom-pirenena mahakasika ny vinany sy ny tetikasa-pampandrosoana izay arosony eny anivony antemera-pirenena. Ny fotoana tahaka izao izay tokony andinian'ny olom-pirenena tsirairay avy izay hitondra ny marary ny vahoaka sy ny solotenan'izy ireo eny Tsimbazaza. Tsy tokony hamaritra ny safidim-bahoaka amin'io fifidianana ho avy io araka izany. Ny tolotolotra sy ny fanampiana tsy mahavita taona fa vonjy-tavanandro hatrany raha ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena androany. Voalohany indrindra olona mahay lalàna ny fidiana fa tsy hoe mamiditra eto tanàna diny raisa tsy mahalala ny zavatra. Tanao no amin'ny loi de finance boky be sahala amin'izany. Ahoana moa no aizany mandinika an'iny fa dia mba olona fidiana hoe saza tena mahay dia mahalala ny tombontsoa ny voaka izao no mafy amin'ny voaka dia tokony ho hainao ilay izy fa tsy hoe fidirana fotsiny manomena eny ity non raiso volam-panjakana iny. Misy mitondra koveta raiso anasao lamba manome vary raiso dia andrahoy fa tena zava-volam-bahoaka iny dia mahifidy ianao ity ny tokony andeha animin'izy fa tsy hoe ananangatanana fotsiny tsy mila an'izany fa miova zao ny fitondrana miova mihitsy ny fisainany fa tsy manaiky ambakambakain'ny olona izany. Itsika efa zatra an'izay nefa tsy voatery manaraka an'izay
satria efa mitaky fiovana amin'izao fotoana izao dia efa tokony alany zany fa tonga dia le olona tena hoe ampandroso sy ananina Madagasikara mihitsy ny tokony ho jerevana zay le izy zay fa raha voakoatran'izay dia fa tsy clé tokony solombavam-bahoaka zany dia mitondra hevitry ny vahoaka any amin'ny mpanatanteraka zay ny tokony solombavam-bahoaka fa hoe ahoana indray moa tsy hitako izay hoe asolombavam-bahoaka anao rehefa tsy manatanteraka an'izay anao a. Ankoatra io tsy tokony isy ihany koa ny tsindy sy ny raha matahora atao amin'ireo mpiasam-panjakana, mpampianatra sy ny maro hafa ny amin'ny fanerena azy ireny ifidy ny kandida mpanjakana hoy ny teo anivo ny ranjana sindikaly. Fantatry ny fanjakana hoe ty taona 2024 ty dia andro ny fifidianana. Dia jereo tsara fa tamin'ity vao nandeha ny resaka hoe loi de finance dia fa tonga dia nitenenina tany hoe 10 alina natao amin'ny gasy 10 alina ny mpiasam-panjakana oroaso. Zany hoe mbola tsy manomboka akory zany ny resaka dingana rehetra ho an'ny fifidianana dia efa misy fampitahorana zany efa fampitahorana zany aloha zany ny atson'izay anankiray goavana be. Jerentsika eny amin'ny nandeha tamin'ireny areo tambazotra tamin'ity herinandro ity dia misy eny amin'ny tranona sekoly fianarana misy sarina olona kandida vao mipetraka fotsiny io sarina kandida io dia mazava loatra ny mpampianatra ao zany mpiasam-panjakana efa voatery akolaka anao an'izay anoana ny olona io zay ny ilazana hoe tsy mila maka ohatra lavitra tsika fa zay miseho ary betsaka ny taraina. Manentana ireo rafitra mpandrindra ny fizotran'ny fifidianana eto amin'ny firenena mba ndraindraikitra manoloana ireny tranga tsy fanarandalana izay miseho ireny araka izany ireo firaisamonim-pirenena, syndika sy ireo mpanao politika maro samihafa. Tompona andraikitra voalohany amin'izany ny CENI na ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana fa eo ihany koa ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay nilaza ny anamafy ny fampiarana ny lalàna amin'izao fehim-potoana mialoha ny fifidianana izao. Vao misongadina ihany koa amin'ity ala ity manatsafidy amin'ireo kandida izay tiany tohanana ireo mpikambana eo anivon'ny CENI amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao hoy ny filohan'ny CENI manoloana ny resabe mahakasika ny taleny kabinetra izay nanohana kandida ny tokony fitondrana tany amin'ny distrika Ambato-Fiandrahana. Efa nametra-pialana ihany koa ity farany rano fanazavana ankilan'izay tonga teny amin'ny serana ny mpiara-manidina Ivato Androany Robily tokana natanterahana ny fifidianana ny 7 Mey ho avy izao. Efatra amin'ny fifidianana filoham-pirenena teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2024 no nipetraka ny ayay amin'ny fahaleovantenan'ny CENI izay rafitra miandraikitra ny fifidianana eto Madagasikara. Ny CENI izay mampanahy ny rehetra amin'ny fanomezana vahanatra ireo kandida mpanjakana tsy nahitana fepetra entitra. Manamana izany ity talen'ny kabinetra ao anivon'ny CENI izay hita mampandany sy miandany amin'ny kandida mpanjakana tao amin'ny distrika Ambato-Fiandrahana. Toy izao nambaran'ny CENI raha nanontaniana mikasika ity tranga ity. Eny mahakasika ny dirikabin'ny CENI dia eto no itenenako amintsika fa efa nametra-pialana ny dirikabin'ny CENI mialohany nandraisany anjara tamin'ny fanohanana kandida anankiray. Safidiny azy andray anjara amin'ny asa fampandrosoana eny amin'ny faritra misy azy inona moa no fampahafantarana mialoha tokony ho atao amina fametra-pialana. Tsy nampahafantarana ny rehetra araka izany fa nametra-pialana ilay talen'ny kabinetra tranga izay miteraka resabe ankehitriny ary mampametra-panontaniana ny rehetra hatrany manoloana ny fomba fiasan'ny CENI amin'izao fikirakirana ny zotra-pifidianana izao. Ankilany isan'ireo efa nanairana ireo mpisaitra politika antso ny fahatongavan'ny bilita ohatra izay entina natanterahana ny fampelezan-kevitra ho amin'ny androany vao tonga teo amin'ny serana mpiara-manidina Ivato izany ny fanotana sy ny fifidianana izany izay nandraisan'ny vondrona Européenne anjara. Mandrindra ireo fandarana asa hanatanterana ny fifidianana ny PNUD na fanananango na famatsim-bola avy amin'ny vondrona Européenne sy avy amin'ny fanjakana malagasy izany amin'ny fifidianana ireo takilaka saripady niarana tamin'ny CENI sy ny governemanta malagasy ny ala tany Afrika Atsimo na keto Madagasikara androany manodidina ny $7 izany amin'ny fifidianana ireo takilaka saripady afaka omena ny sora-bola.
aujourd'hui de l'Afrique du Sud. Ny tombo ireo birao mpifidianana tamin'ity fifidianana solombavambahoaka ity manerana ireo distrika misy 20 manerana nosy raha ny fanazavana hatrany. Raha toka 420 sy 704 ny isan'ireo birao mpifidianana vaovao. Misy 570 sy 700 sy 704 izany teo aloha, izany hoe ny tombo 770 sy 700 izany ankehitriny. Tsy aivina, isan'ireo lesoka nandritra ny fifidianana farany ny fitanilana hita tamin'ireo mpikirakira ny fifidianana, manomboka eny amin'ny fotony hatrany amin'ny foibe niseny izany. Noho ny fifanitsahany fitoam-pivoriana ara-potoana ny anteny mera-pirenena sy ny fampelezan-kevitry ny solombavambahoaka, na emitra orian'ny fa 1.30 ny volana May ho avy izao ny fandinihana lalàna amin'ny fentedi-bola mpanjakana na sy mpanitsina ho an'ny taona 420 na ny LFR isan'ny votoatin'ny fitoam-pivorian'ny anteny mera 2 amin'izao fotoan'izao araka ny loharanom-baovao. Fanapa-kevitra goavana indrindra manoloana ny note navoaka amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izay ampiena ny fandaniana ampiasain'ny ministera tsirairay fanampanazavana. Azo lazaina hoe izahay dia mety mpiandry raharaha satria anisany tsy hanao propagande satria tsy mifotsaka amin'ny législative ho avy zany tena naika dia hoe ho mpiandry raharaha handinika an'io LFR moa zany voalohany sy ny zavatra hafa koa satria ny LFR koa moa zany hoe ny lalàna asiana ny lalàna ny asiana mpanitsina dia enentsika hatrany fa ohatrany hoe hisy coupage na hoe fienana ny vola ministera zany dia somary mampieritreritra ihany zany amin'le hoe ho fananteterahana ny fiainan'ny pirenena zany satria amin'ny ministera no manatanteraka an'ireny programma NASA reny zany programma NASA mpanjakana ka rehefa hoe hahena ohatran'izay dia tsy maintsy dinihina tsara satria hoe akaiza zany ny hafarany zay zavatra zay. Dia izay ihany koa no etsika miseny vetivety ao anaty tokafohy, mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo hatramin'ny ako ny fampelezan-kevitra ho an'ireo distrika samihafa aza misaraka aminay ary rehefa avy eo. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Salama namako a. Ataovy plein am'le sady manadio ny miaro azafady. Mba ataovy plein am'le shell fuel save vita amin'ny teknôlôjia ny Dynaflex atao amin'ny shell koa ty namako tara amirehetra ty e. Fa ino ma le teknôlôjia Dynaflex? Zay le zava-baovao hafa kely e. Ny solika shell rehetra ane dia misy an'le teknôlôjia Dynaflex e. Zay natao manokana mba hanana motera faran'izay mahomby indrindra sady miaro motera no manampy amin'ny fitazonana azy madio any anatin'ny rehetra any. Zay le izy. Vaovao efa tonga eto amintsika eto Madagasikara ny solika shell fuel save zay miaro ny motera mba ahomby kokoa. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception.
Mamerina ny arabatra ny tomboka lasy tombovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-bavao amin'ity ala ity. Ako ny fampelezan-kevitry ny kandida ny kolektifa ny malagasy. Larana fahadimy any anivony ny boriboritany fahaenina amin'izao fotoana izao. Niavaka ny fanombohana ny andro voalohany androany ho an'ny kandidata niavana Miarantsoa sy Ravalson Thioro Jessica na Itati Jess. Kandida ny kolektifa ny malagasy eo amin'ny boriboritany fahaenina asa mipaka avetrany amin'ny fiainam-bahoaka nanombohana ny fampelezan-kevitra androany tamina fokotany maro. Naneho ny fahavononany nova sy hitondra fahafanovana amin'ity fifidianana ity ireo olom-pirenena tonga sy nitafa tamin'ireo kandida solombavam-bahoaka ireo ho an'ny androany. Fampandrosoana marina ny vahoaka malagasy fa indrindra ireo ao amin'ny boriboritany fahaenina ady amin'ny fahantrana fanovana amin'ny lafiny rehetra mihitsy fanohizana ny tolona ho an'ny tena lara-pahamehana ho an'ny fiainam-bahoaka isan'ny foto-kevitra sy tanjona hijoroany kandida ny kolektifa ny malagasy larana fahadimy eo amin'ny boriboritany fahaenina ireo tanora sasy sy vonina ary tia tanindrazana ny kandida taniavana Miarantsoa sy Ravalson Thioro Jessica na Itati Jess. Mahafantatra tsara ny olona ny vahoaka ao amin'ny boriboritany fahaenina. Tamin'ity andro voalohany fampelezan-kevitra ity ary raikitra ny fizarana rano maimaim-poana ho an'ny vahoaka tamin'ny fokotany samihafa fanohizana nefa natao hatrany izany. Natsaka rano sy nandovola ny mponina maro teny amin'ny boriboritany fahaenina teny androany. Vonina izay ny fidy azy satria mampiova anay. Tena teo savony kely ity izao no vidinao 5 000. Nefa lamba sasanao be dia be dia vao tery ianao tsy maintsy manampy savony karamanao ary azato isaky ny lamba. Dia tena sarotra sa fa mba manatena fivavahana izay. Santatry ny ady tsy maintsy atao ho tombotsoa ny vahoaka izany satria aina ny rano. Tsy latsa-danja tamin'izany ihany koa ny fanalana nify maimaim-poana tamin'ny fokotany maro samihafa nankasitraka ny vahoaka. Sitraka ny matanitany azy zany fa tena mety zao sady efa mety ny ataony. Mila manova miaraka amin'ny tany atsika amin'izao fahoriana tsy fahasahiranana eto amin'ny firenentsika izao dia mba mahay samy mifidy mba hahafantarana an'izay olona havita fa nenay aloha ny kolektifa malagasy ihany no fidinay. Ekasy fifaliana hatrany no hita teny amin'ny vahoaka niona tamin'ireo kandida ny kolektifa ny malagasy teny amin'ny boriboritany fahaenina teny. Anisan'ny efa nahafantarana ireto kandida ireto ihany koa ny fampiofanana maimaim-poana anampiana ny mponina hiala amin'ny fahasahiranana. Maro ny natao androany fampiofanana momba ny fiompiana teo ihany koa ny fampiofanana manamboatra savony ary ny mahakasika ny call center faly ihany koa ireo ny sitraka rehetra. Izay mantsy ny tantsaha be dia mora mahay raha fa ohatra ka hoe zavatra ny tantsaha nasianareo ataonay. Tivy anazy mihitsy ny tena tiako foko batolo mihitsy izy. Nefa be aloha vita dia mba vonina zany aloha hiatrika ny fanovana amin'izao. Anoana ka mity anoana izay hoe tanora anoana ny tany amin'izay mila fiovanako. Izay mila fiovanana izao mila miasa mila fiainana rehetrarehetra. Asa no ilaina fa tsy parady politika na fampisehoana. Iakina ny fiainam-bahoaka io fifidianana amin'ny 7 Mey ho avy izao io. Ny vahoaka ihany ny tsy maintsy tompony izao hoy ny kandida larana fahadimy ao amin'ny boriboritany fahaenina. Tsy mila parady politika toy ny karnaval sy ny tsinjaka. Miaraka amin'ny artista isika fa misafidy izay tena ho tombotsoa ny vahoaka eto amin'ny boriboritany fahaenina. Misy afidy ny hanome fitsaboana, fampiofanana ary fizarana maro isan-karazany izay mahasoa isam-pokotany ny tenako androany satria maro isika no efa ao anaty fahantrana lalina. Ny antony safidiko ilatsaka hofidiana dia fitiavana sy fanampiana ho an'ny vahoaka malagasy. Mila vahaolana maharitra ny vahoaka ary tena matoky ny kandida ny kolektifa ny malagasy. Fotoana manandanja ny fotoana ny fampelezan-kevitra fotoana izay hamantarana ny kandida tsirairay avy ao anatin'izay. Mila tonga saina amin'ny fiainam-pirenena sika ho ny kandida amin'ny boriboritany. Voalohany toavina Rahalambo Mahay androany miantso ny olom-pirenena ho sahanova ny tantara amin'izao fotoana izao. Manaitra ny olom-pirenena ihany koa ny kandida tsy ho voavidin'ny govetana ny fanomezana kely mandalo ao anatin'izao fampelezan-kevitra izao.
Mpanolotsain'ny tanàna eo anivon'ny fanoherana no nahafantarany maro ny toavina Lalambomahay. Kandida solombavam-bahoaka natolotry ny kolektifa ny malagasy amin'ny boriboritany voalohany izy ankehitriny. Anohy ny tola sy ny ady efa nataony teo anivon'ny tanàna Antananarivo izay efa natomboka ny tenany. Ao anatin'izay ny fanokafana ny feo fahatelo. Ka teto amin'ity tanàna Antananarivo ity tao amin'ny lapan'ny tanàna io no nanovantsika ny komba voalohany. Taontsika no nanao natao hoe 3e voie, zany hoe mpanohitra 3e voie, ary tsy namelana Antananarivo pitehana antoko anankiroa. Ho toizantsika zany any amin'ny sehatra nasionaly na amin'ny assemblée nationale amin'ny député raha ohatra ka sitrakareo vahoaka Antananarivo ato amin'ny boriboritany voalohany. Mafy dia mafy ny komba satria misy mizara koveta, misy mizara so, fa le izy tompoko ho an'izay rehetrarehetra mahatsiaro saina zany dia hoe aza midy amin'ny saosy koveta re tompoko ny 5 taona manaraka. Iangaviana mihitsy sika zay rehetra zay mahazo resaka, zay mieritreritra hoe efa sarotra be mandresy ny koveta sy ny so, dia hoe mba itsika mihitsy no manao campagne électorale. Fa izy ity tompoko misy karazana malagasy anankiroa zany. Ny anankiray ireo voatery vidina mongandiny, fa misy ihany koa ireo manome vola. Androany zao zay nahazo 300 000 ariary, androany zay nampindramina olona tomobila anankiray mandritra ny 3 alina sy 3 andro, androany zay nameny olona 10 000 ariary, dia zava-roatran'izany zany tokony ataontsika sy paipaika mila manavitentsika. Maro anisa isika hatramin'izay no tsy nanambarany heviny ka fotoana izao hitsanganana raha ny fanazavana. Ankoatra izay nanipika ity kandida ity androany amin'ny fihetsiky ny olom-pirenena manoloana ny fifidianana mba ho tokony olom-pirenena mahay mandanjalanja, mahay mifidy fa indrindra hanapa-kevitra ny hoaviny ao anatin'ny 5 taona manaraka. Tsy tokony ho hita amin'izao fotoana izao intsony ny olom-pirenena voavidy ny koveta sy ny maro hafa raha ny fanokevitra. Mahatsiaro saina eo amin'ny 700 isan-jato eo tsika no mahatsiaro saina hoe tsy mety tsony izy ity ary tsy nifiditsika teo. 700 isan-jato tsika mieritreritra hoe irery, 700 isan-jato tsika mahatsiaro hoe inona ary ny azo atao. Raha ohatra nefa tsika 700 isan-jato mivondrona dia mandresitsika mazava be zany mandresitsika, efa nandresitsika tao amin'ny commune urbaine Antananarivo nandritra ny efa taona, toizantsika zany mandritra ny 5 taona, tsy hijaly akory tsika hatramin'ny 2022 sy 2023. Fidioarany kandida natolotry ny kolektifa ny malagasy toavina Lalambomahay miaraka amin'ny anja Nevo Antsinaina, kandida solombavam-bahoaka amin'ny boriboritany voalohany, laharana fahenina ao anatin'ny bileta tokana. Valitsika eo ny ako ny fampelezan-kevitra ho an'ity andro voalohany ity. Tapitra tsy hita popoko ireo karazam-biby izay mampiavaka sy tsy hita raha tsy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha milaza ny anafatra karazam-biby avy any ivelany ny fanjakana, ny eto an-toerana aza tsy voaro ka manjaka ny fanondranana ny tsokosoko. Por izao fa misy ny kolikoly avy leta amin'ny famoahana ny tsokosoko ny harem-pirenena ho ny mpamakafaka fiainan'ny pirenena iray. Tsy mbola tanteraka hatreto ny fampanantenana nataony Andry Rajoelina ny hanafaran'ny fanjakana malagasy biby manidina avy any ivelany raha ny nambarana nandritra ny famaranana ny Forum National d'Investissement pour l'Émergence de Madagascar tamin'ny volana Oktobra 2022. Isan'izany ireo karazam-biby tahaka ny girafe, zèbre, éléphante sy ny maro hafa mba ampiroboroboana ny sehatra ny fizahan-tany eto Madagasikara. No tsindriany Andry Rajoelina tamin'izany fa mpizahan-tany an-tapitrisany no andrasana anatin'ilay hetsika tourisme de safari et d'aventure kantony anafarana ireo karazam-biby ireo. Ankilany miondrina sy tsy hita popoka hatrany nefa ny harem-pirenena eto amintsika. Profon'izany ilay tranga fanondranana antsokosoko karazana biby misa 3 izay tratra teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny alatsinainy lasa teo. Tranga izay manamafy ny fisian'ny kolikoly avo leta eto amin'ny firenena, fa eo ihany koa ny firaisana tsy kombakomban'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony izay tomponantoka amin'ny famoahana ireny harem-pirenena ireny hoy ny mpamakafaka fiainam-pirenena androany. Mampalahelo ny mahita ny zavatra ohatran'ireny ino tonga dia hoe any amin'le aina mihitsy zany, le ain'ny biodiversité malagasy mihitsy no tena tonga dia hita hoe nisy nanondrana. Ireny zavatra ireny moa dia hitantsika ihany ny raha malala ny kolokolo, raha malala ny abus de pouvoir, zany hoe fananarotam-pahefana ataon'ny olona eo amin'ny fitondram-panjakana, ary matoa ireny zavatra ireny tafavoaka tadidio fa tsy moramora mamoaka an'ilay zavatra ireny, ary tsy maintsy olona manana an'ilay circuit na le réseau afaka mamoaka an'ireny zavatra ireny, ary tsy maintsy olona eo amin'ny fitondram-panjakana no afaka manao an'ireny zavatra ireny.
ka zany zavatra zany moa mampalahelo raha malala fa rehefa tsy eo amin'ny fitondrana malagasy ny ampanakaretsaina ampanakarenbola an'le vahoaka dia lasan'ny mpanao trafika no miezaka mamoaka an'izay azony voaka rehetrarehetra. Hitantsika zany any amin'ny resaka volamena, hitantsika iny amin'ny resaka biby maro ny zavatra mitranga zany. Ampisariana ireo mpizahan-tany tsara nefa ny fananan'ny Madagasikara ireo harem-pirenena izay mampiavaka azy saingy ny laza ratsy ny firenena amin'ny fanjakana tsara tantana sy ny fantrana lalina no mampiepitra ireo mpizahan-tany raha ny fanazavana. Ny zava-misy eto Madagasikara dia efa masy ampy izy tomana fizahan-tany. Mahatonga ny fizahan-tantsika mbola tsy maleo ny nosy rahavavy ny Maurice dia noho ny tsy fananatsika image hoe tena toerana azo hitsangatsanganana tsara satria le fahantrana. Ka ny image tsika na eo amin'ny resaka fitantanana ny tsy ekeny tadidio tsara fa mivahiny tsy manaiky an'ireny mahantrana zazakely na vehivavy na be antitra matory eny an-dalambe ireny. Impirimpiry moa miteny manafatra miresaka amin'ny famahita lavitra hoe rehefa nametraka ny axe stratégique anankitelo ny fitondram-panjakana dia ny mahaolona ny resaka indostria ary ny fahatelo ny trakatatana dia ny mahaolona ny tokony ataon'ireo voalohany indrindra dia ny ametrahana anaty tranona anatina hangara misy ny atao hoe mba misy ny fivoahana madio sy ndraitrrehetra. Teboka maro araka izany no mila jeren'ny fanjakana raha tsy hitanisa afa-tsy ny olany herinaratra, ny lalana sy ny tsy fandriam-pahalemana ny fanarenana ny kompania pitaterana Madagasikara Airlines raha tiana ny ampiroborobo izay sihatry ny fizahan-tany eto Madagasikara izay. Tontolo ny fampianarana nanao rodobe ny azo ny Brown Fitaly avy amparitra ny fanabeazan'ny pirenena nandirainy natao vakina karatra ny maraina teo ireo mpanabe. Mpampianatra tsy ray aman-dren'ny mpianatra vao amin'ny zapa lakamisy nambano sy izy koa Antsirabe faharoa. Tsy manaiky ny noty izay nomeny ilay sefo zapy ireo mpanabe ka nitaky fifampiresahana mivantana tamin'ny talepatra ny fanabeazam-pirenena ary nitaky ny anafoana ilay note de suspension izay nomena io sefo zapy io handriny irina Ndjemers Sokolo Antsirabe. Anisan'ireo niteraka resabe teny anivon'ny tambajotra serasera Facebook sy ireo mpanara-bavaony makasika ny sefo zapy iray tao amin'ny zapy alakamisy nambano EPP Mandraza ao anatiny Cisco Antsirabe faharoa izay nahazo note de suspension avy amin'ny terrain vakina karatra. Io maraina io dia tonga nanao rodobe teto amin'ny Brown Fitaly avaparitra ny fanabeazam-pirenena teto vakina karatra nandiraina ireo mpanabe sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra avy ao amin'ny zapy alakamisy nambano notronon'ireo Brown mandrafitra ny syndicat mpampianatra avy eto vakina karatra. Nangataka ny fanazavana sy fifampiresahana manokana tamin'ny talepatitra ny fanabeazam-pirenena ny mahakasika ny note de suspension izay nomeny ilay sefo zapy ary nitaky ny anafaonany izany note de suspension izany. Ireo izay mpampianatra, ireo ny ray aman-dreny, ao ny fonctionnaire, ao ny talet-tsekoly, ao no subventionné. Fa za hatreto aloha efa tsy niasa androany tsy hiasa zay maharatsy miverina aminay sefo zapinay tompoko alao kiatina sefo zay fa ilainay ny fiverena sefo zapy eto sy fanafanana le note de suspension fa raha ohatra ka izay no nanao fanapahan-kevitra hafa nareo fa tsy le zavatra tadiavinay ny verena sefo zapina alakamisy dia mazava tsara neto ny zavatra apetraka anay fa sady tsy asa reo mpampianatra rehetrarehetra reo no mety betsaka zavatra tsy ho tanteraka eo. Ny atondriana etopoko dia mahatsapy zay raha na rehefa hoe nafangaro ny politika sy ny fanabeazana zay no nahatongavana eto. Raha ny nahazo anazy tompoko dia hoe nanao propagande dia nefany ny propagande zany tompoko dia zavatra sy tokony fandray mahitsy ny fampianarana sy ny propagande satria zay tsy nahahina izany propagande nataon'izany aloha mangataka izay alao mba hiverina amin'ny asany izy satria hitanay le fiasany fa tena tsara ary tena mahafinaritra tokoa. Ny propagande aloha amin'ny fotoana zany tsy nanao an'izany raha ohatra ka nanao atsirambina ny asako teny amin'ny zapy alakamisy tsy ho tonga be dia be ohatr'izao reo ninninona zavatra nitenenina teo. Manarak'izay dia gagagaga ihany moa amin'ity hoe note de suspension ity izay mbola tsisy tao anatin'ny 13 taona moa zany le note de suspension nefa nataon'zareo le izy dia efa zay moa zany tena atoy nijoroany reto olona reto ary reo olona reo tsy anaiky izany reo araka ny zavatra nambarany teo raha tsy miverina miaraka aminy ny sefo zapiny zany. Fanaovana antsojay tanteraka no atao amin'ity sefo zapy ity raha nambarany filohan'ny syndicat mpampianatra avy eto vakina karatra izay tonga nanotrina ireto mpanabe avy ao amin'ny zapy alakamisy nambano ireto. Tokony mba nisy taratasy fangatahana fanazavana manokana avy amin'ny lay sefo zapy
ho iatrany ity filohan'ny syndicat ity fa saingy rehefa hita fa tsy mitovy fijery sy tsy manohana ny candidat-mpanjakana ilay sefizapy dia nomena ilay note de suspension avy hatrany. dia tokony miainga amina demande d'explication aloha ny tompona andraikitra vao manao an'izany. Zavatra ny teneny sefizapy eny fa teneniko eto ihany ilay izy dia hoe nampiarahany tamin'ilay note de suspension ilay demande d'explication. Aminay kosa angamba tsy rariny zany, efa tena fanaovana antso zay zany. Satria izy nilaza fa tokony hametra-pialana ny tompona andraikitra anankiray aloha anaovana propagandy. Fa rehefa nasehoko ilay porofo hoe tokony nanao fametraha-pialana zay anao tamin'ity tsy nahita valy izy zay nampitehaka ilay mpampianatra teo. Ary teo ny mpampianatra mangataka fanazavana amin'ny andriama tota lepatrampanaviana inona fanapakevitra ho raisinao dia izy moa navadiny hoe mifona ilay mpampianatra fa tsy le fanapakevitra tsy fanta fa lazay fa miakana amin'ny sefizapy izy io. Nametraka fanontaniana taminy moa zahay hoe rehefa ianao ve zany andriama tota leparitra no manao propagandy dia tsy hiaran'ny lalàna fa rehefa madinika dia hiaran'ny lalàna kosa ary naseho anay anazy teo moa sarina sy ndretraretra tamin'izany vanim-potoana zany tsy hita nefa zay navaly an'izany fa navadika ny resaka hafa le izy. Ny zavatra mampalahelo anay dia hoe zavatra tahaka izany velo imasony ny ministera fanabeazam-pirenena amin'izao vanim-potoana zao hoe zay rehetra tsy manaiky ho terena nohona candidat-mpanjakana dia hiaran'ny antso zay tahaka izany efa tena avy any amin'ilay candidat-mpanjakana mihitsy ve ilay terme azo ilay tompona andraikitra ka hoe zay rehetra tsy manaiky an'ilay teritery ataonareo dia esory avokoa nanao viantso zay apetraka tompoko fa mpampianatra ireo. Araka izany dia manao antsova amin'ireo mpampianatra sy mpanabe ny filohan'ny syndicat mpampianatra avety vakina karatra indrindra fa amin'izao vanim-potoana ao anatin'ny fampelezan-kevitra izao izay manjaka ny antso-zay sy ny teritery izay ataon'ireo candidat-mpanjakana. Ary eto amin'ny filohan'ny syndicat dia tena manao antsova antsika mpampianatra aza manaiky ho teriterena mihitsy isika fa sahi mijoro amin'ny rariny ary na iza manery atsika dia tena arakaraka ny anereny atsika aza anaovana ny zavatra tokony atao. Ary za tena sahiteny mihitsy hoe reny candidat manerinery reny aza atao mahazona vato anankiray azany amintsika raha izany zavatra atao satria mbola tsy eo amin'ny toerana azy izy efa tereny tahaka izany ianao maika moa fa tonga eo amin'ny toerana izy anahoana ny zavatra tokony ataony teo efa teo ane izy fa tsy nahavitanao inona inona ka inona moa ary tsy nanisy considération fanabeazana izy ko nahoana no terena anaovana antso zay tahaka izany fanabeazana. Zavatra tiako tenena dia zao manana porofo zay matombo teny ny taleparitra ny chef Cisco, chef de division, chef zapy maromaro anananay porofo fa zahay tsy miteny zavatra tsy misy porofo tompo. Maninona manohana candidat-mpanjakana tsy misy hoe esory mametra fialana fa maninona rehefa mba misy anankiray maka position any amin'ny candidat anankiray zay tsy miaraka amin'ny fitondrana maninona ny arany antso zay. Tontolo ny fampianarana trany maro amin'ireo mpampianatra any amin'ny tontolo ambanivohitra no tsy nahazo fampiofanana manokana ka mety tsy hafehy zavatra maro. Antony ilaina ny reo mpanolotsaina mpampianarana na ny conseiller pédagogique izay manampy azy ireo amin'izay njoro ihany koa ny fikambanan'ireo mpanolotsaina mpampianarana ka isan'izany ny adian'izy ireo amin'ny iadiny izy ireo voalohan'ny famerenana ny lanja ny talanja fanatanjahantena raha ny fanazavana Ilarina Soniaina. Isa manana toerana goavana eo amin'ny setry ny fanabeazana any amin'ny ambaratonga fototra ny mpanolotsaina mpampianarana na ny conseiller pédagogique. Isan'ny tena ilana izany ny any amin'ny tontolo ambanivohitra izay ahitana mpampianatra tsy nandalo fiofanana manokana ka mety tsy hafehy ny lafin-javatra maro. Miatsehatra magnampy aty amin'ny Cisco hanao tantsoroka ireo mpampianatra amin'ny EPP zany. Inona tantsoroka ataony dia ny fagnampinan'ny mpampianatra amin'ilay fagnatanterahany ny fandaharam-pianarana. Misy amin'ireo mpampianatra ireo mantsy zany be dia be tsy nandalo fiofanana mihitsy fa tonga dia vitrany dia nisehatra nanao suppléant dia be ny zavatra zay hoe tsy voafehiny zany dia ny conseil pédagogique no manoro azy amin'ny zavatra zay magnitsy tsikelikely magnome ny tokony atao zay zany anjaran'ny conseil pédagogique. Tsy vitan'izay ihany ireo ihany koa tomponatoka amin'ny fanaovana évaluation. Ohatra fotsiny zany zao misy anay hoe fagnadinana CAP, fagnadinana CAE zay hakan'ny mpampianatra primaire an'izay dia ny conseil pédagogique ny mpampiadina mpanadina ary magnome ny fahafahana na tsy fahafahana an'izany certificat zany ny mpampianatra amin'ny primaire. Isehatra amin'ny fampiakarana ny lente eo anivon'ny fampianarana ireto mpanolotsaina mpampianarana ireto raha ny fanazavana ihany. Isan'ny adiavan'izy ireo ihany koa ny fanomezan-danja ny taranja fanatanjahantena izay isan'ny tafiditra ao anaty famolavolana ihany koa. Tsikaritra koa zany manko atao amin'ny fagnatanterahana n'ilay fandaharam-pianarana dia lesoka dia lesoka ty resaka EPS tia na ny éducation physique sportive. Matetika zany ny mpampianatra dia tsy mahafehy ary tsy mahatotosana izy eo an-dakilasy nefa zay hita fa anisan'ny zavatra ilain'ny ankizy io amin'ny fagnabeazana ny ara-batany, ny ara-tsaigna sy ny ara-piarahamonina ka dia ataonay anisan'ny vaindohan-jara koa zany izy hoe anisan'ny tena oarahana masapaky hoe hatao zay fomba
hagnampiana ny mpampianatra mba hahafahany magnatotosa io fandaharam-pianarana na ny taranja EPS io zany atao anivon'ny fampianarana fika. Nanangana fikambanana hahafahana manangona tolo-kevitra entina hanatsarana ny fampianarana eto Madagasikara ireo mpanolotsaim-pampianarana amin'ny alalan'ny traikefananan'izy ireo ka hitondra izany ny anivon'ny ministera tompon'andraikitra. Totosa tao Amoromany omaly ny fikaonan-doha sy ny fividianana ao amin'izany. Lafomba vao hafa mahasarika tanora malagasy maro amin'izao fotoana ny filatsahana ny sitrapo. Mihoatra ny 300 ireo mpilatsaka ny sitrapo ireo amin'izao fotoana izao raha ny an'ny Croix-Rouge malagasy manokana ary tanora ny ankamarony. Safidy izay mifandraika amin'ny zava-misy aina ny vahoaka malagasy ankehitriny raha ny fanazavana Ilarina Sonniay. Ny tsy fisinasa sy ny tsy fahazoana asa mifanaraka amin'ny fianarana noratovina ireo amin'ny ankapobeny no isan'ny mahasarika ireo tanora malagasy hirotsaka amin'ny sehatra filatsahana an-tsitrapo raha ny fanehoan-kevitra voaray androany. Za zany tanora tena mbola hoe tsisy activité mihitsy na dia za nefa manana eritreritra hoe te andraindraikitra eo anivontsy tsy fanariana fako zao ohatra hoe azodate tena ny tanora zany aza manana ny fako e satria io ny resaka tokony voalohany indrindra hoe fahasalamana aloha zany tena voatratsika dia eo koa ny ao resaka hoe fahaiza-miaina koa zany tena ny tanora hoe mila miaintsika mila miala amin'ny entana ampandrosan'ny firenentsika indrindra dia eo koa ny resaka hoe firenentsika ohatra somary rotana dia teo zany taitra hoe aleo asiana tanora mba mavita zavatra bebe kokoa zany ampandrosan'ny tandrasasy. Amin'izao fotoana manodidina ny 300 ireo mpilatsaka an-tsitrapo malagasy mandrafitra ny Croix-Rouge ary tanora avokoa ny ankamarony. Ny Croix-Rouge malagasy izay isan'ny mandray anjara betsaka amin'ny fanampinany firenena amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara ireo mpilatsaka an-tsitrapo saingy maro ny olana sedraina eo amin'ny fanatotosana io fanampiana io raha ny fanazavana. Iray amin'izany ny fahasarotan'ny famonjena no ny faharatsian'ny lalana eto amintsika. Resaka lalana mazava ho azy fa kosa tsy piako izahay dia tena accepten'ny communauté araka teneniko teo satria ilay volontaire-nay dia olona miainga avy any amin'ny communauté mahafantatra ny olona ny communauté ihany. Izay ny tena valeur ajoutée raha izay ny ilazana azy fa ny lalana ny resaka sécurité hatreto aloha mbola tsy tena hoe tratran'ny antaka izahay fa tena accepté anamina toerana farak'izay lavitra indrindra ary ny toerana izay farak'izay mamay ho sisitsika. Nankalazaina androany ny andro maneran-tany ho an'ny Croix-Rouge sy ny Croissant Rouge izay hanampitondraina ny loha-hevitra hoe kolohy iaina ny maha olona. Etsika samihafa manoloana ny lapan'ny tanàna Antananarivo tahaka ny fitiliana diabeta mamaim-poana sy fanomezan-dra no nanamariana izany teto amintsika. Fa niompana tamin'ny fiahinany maha olona ny fanamariana ny andro ny vokovoko mena izay ankalazana isaky ny valome ho an'ny tao mahajanga nisy ny fanomezana lamba fitafy ho an'ny ankizy vatsy ho an'ny olona marefo ara-pivelomana. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Ahitana ny fikoloina ny maha-olona ireo sehatra maro eny anivon'ny fiarahamonina izay saika andraisan'ny vokovoko mena anjara hatrany ho an'ny teto Mahajanga dia nisy ny fitsinjovana ireo marefo ara-pivelomana sy ireo ankizy taizana ao amin'ny ivitoeran'ny vokovoko mena malagasy ho fanamariana ny andro ny favalo ny volana Mey. Teny amin'ity taona ity moa zany dia hoe maintenir l'humanité en vie na hoe kolohy iaina ny maha-olona. Zay zavatra izay zany no niraisin'ny Croix-Rouge maneran-tany fankalazana tamin'ity taona 2024 ity. Manana foto-kevitra anankifito izahay eo amin'ny Croix-Rouge malagasy. Ny voalohany amin'izany dia natao hoe humanité. Ny humanité zany ny maha-olona. Anisan'ny hetsika taonay androany zany fijerevana amin'ny maha-olona ireo fanomezana izay nomenan'ireo mahantra. Izany hoe ireo mahantra sy ny ankizy ato amin'ny Croix-Rouge ny prélexe sy ny préscolaire. Fanomezana ampahafantarana antsika fa hoe mipaika eny anivon'ny sahirana zany ny hetsika nataonay androany satria zany sahirana zany ajaina kolona ny maha-olona azy dia ampiny izy ara-tsakafo ara-fitafiana. Misy ihany koa ny eo amin'ny teny filamatrana ihany koa hoe protéger la dignité humaine. Zany hoe mamerina ny asina ny maha-olona mbola tafiditra ihany koa le famerina ny asina ny maha-olona dia izay zany mahatonga anay hoe na eny amin'ny prison ry izay eny amin'ny fonja dia tonga eny ny Croix-Rouge amin'ny mahasina ny maha-olona azy dia manampy izahay.
filatsahana antsitrapo ho fanampina ny mpiarabelona amin'ireo karazana tranga sy ny fampafantarana ireo karazana fisorohana no tena imasoan'ny vokovokomena malagasy. Maresaka irasan'ny pirenena vetivety manondiany any Eropa ho a Serbia amin'izao fotoana ny filohan'ny pirenena sinoa ity fitsidiany ity izay mifanandrify amin'ny 2020 taona nitrangany ny daroka bomba izay nataony Otranto Serbia nandritra ny ady tamin'ny Kosovo tranga izay nahafatesana mpanao gazety miisa 3 dia izay ihany koa tomboka lasy-tombovavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Mi Vavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.